Ankoatran'ny distrikany Betioky izay faritra fotsy eo amin'ny fandriampahalemana dia i Ankazoabo ataon'ny lehiben'ny faritra Fanamby sy Filamatra amin'ny fampanjakana ny filaminana ato anatin'ity faritra iadidiany ity. Io no nambarany nandritra ny fandalovany teto Ankazoabo raha nampahafantatra ny fankatoavana avy amin'ny fitsarana ny sata hifampifehezana ato anatin'ity faritra atsimo andrefana ity. Tsy maintsy tokony hazava io amin'ny tsirairay zany mba tsy hisian'ny olana eo amin'ny fanatanterahana azy. Ka eto hanao tongotra miara-mamindra, soroka miara-milanja amin'ny fametsahana an'izay fandriampahalemana zay ato anatin'ny distrikany Ankazoabo Sud. Nandritra ny fanazavana ireo andinin-dalàna izay voarakitra ato anatin'ity satany dina be dia nanentana ireo izay mbola zatra lalan-dririnina ny solombavam-bahoaka voafidy teto Ankazoabo sy mba hialany amin'ny asa ratsy fanaony fa tsy mampandroso ny firenena. No haraotiny ihany koa ny fisaorana ny filoham-pirenena ny amin'ny fijerena manokana ny lalana mampitohy an'Ankazoabo sy ny distrikany Beroroa izay matetika isehoan'ny asan-dahalo noho ny ara-tsy andalana.